Betsaka ny olona tsy manatrakandrana amin'ny fanaovana rituel karazany maro satria te hiova amin'ny fiainana. Atao ny rituel rehetra fa tsy mandroso amin'ny fiainana. Ny rituel resahina eto dia fivavahana, famonjena mpanandro, fampiasana ny herinao manokana. Saingy ny mahasamihafa azy ireo dia ny fahatelo no mafonja kokoa satria tsy misy intermédiaire eto fa ianao tompony ihany no mampiasa ny herinao ary fantatrao ny zavatra tadiavinao ka raha hainao tsara mampiasa ny herinao dia olona tonga lafatra ianao. Sady ianao manao contribution ao amin'ny univers no sady manampy olona, manampy ny vatantenanao ianao manampy ny hafa ihany koa. Valiko miaraka itao olo ianareo rehetra nanoratra taty amiko mangataka fomba fanaovana rituel d'abondance, purification, fampiakarana énergie positive ho anareo tia hanova fiainana, fréquence sy vibration dia voatra. Azavaiko ato anatin'ny tiorona tsara iray ity ny antony mahatonga ny sakana, mahatonga ny blocage izay tsy mety mahatafavoaka anao dia omeko astuce anankiray ianao anaovanao purification ny tenanao sy ny ao amin'ny tranonao mba hitongava ny positive aminao. Ho an'ireo izay mbola ao anatin'ny système romanina dia ity système iainantsika ity dia efa manomana fetiny maro, mila vola, mila fitiavana, mila fasitranana, mila asa, mila trano, bref, mila matériel zany. Misy ihany manaraka finoana, mivavaka, manaraka fomban-drazana. Lazaiko hoe manaraka finoana satria izy roa ireo dia samy finoana daholo, samy croyance daholo ary ao anatin'ny système ianao tsy afaka mamorona sady tsy manana izany capacité izany satria misy ny dingana maromaro sy lalàna maromaro ary ny discipline izay tsara tokony arahina. Mila arahina amin'ny famoronana croyance aidante positive ho anao. Ny croyance aidante positive ho anao irery hialanao ao amin'ny zogany système izay manandevo anao. Manandevo ireo olona 99% ny olona miaina eto ambonin'ny tany. Manandevo mikontrôla ny saina, mikontrôla ny fahasalamana, ny vola izay tokony ampiasainao izay mendrika anao. Ireo rehetra iainanao ireo dia contrôlé daholo, limité tanteraka ny fampiasanao ny sainao. Mitondra ny lohanao fotsiny ny vatanao fa tsy ianao no mampiasa azy fa ny système romaine izay mibaiko izao fiainana eto an-tany izao. Misy ny teny hoe tsy marina zany. Mikohatra vitsivitsy ianao alohan'ny resantsika ny tena manakana na mibloqué an'io matérialisation fa ny tombana arenana matériel positif izay tsy mety tonga ao aminao io. Ohatra, faran'izay tsotra indrindra, hay ny algorithme, Google tsy anjery ny fiainanao. Ny zavatra tianao, ny loko tianao, ny hira tianao enoina sy jerena. 3 segondra fotsiny ianao manao recherche, mijanona 3 segondra amin'ny zavatra iray ianao dia hainy Google ny rehetra ao anatinao. Ohatra, mividy telefônina ianao, miinstaller izany ianao dia ampiasainao ny rehetra, mail, daty nahaterahana sy ny anaranao na ny fanampiny anarana. Ireo no tena fositra ny rehetra. Une fois ianao manome daty nahaterahana, ireo entité rehetra ividiananao zavatra ilainao na telefônina na ikarakaranao carte vitale mikasika ny fahasalamanao na zavatra ohatran'izay dia tsy anao itsony ny sainao, ny lohanao fa ny système. Vao teraka ianao, vao misy ilay numéro menanao na daty nahaterahanao na ny rehetrarehetra dia efa contrôlé ianao. Vao maneno fotsiny ilay fitomanianao voalohany iny dia efa contrôlé ianao. Azonao ny empreintenao ao amin'ny fikirakiranao ny ordinateur na téléphone, ny carte bancaire anao, ny numéro de téléphone anao, ny carte vitale anao, ny carte bancaire anao sy ny rehetra dia avy amin'ny alalan'ny daty nahaterahanao. Io no icalculena azy, calculer ny système azy mba hivehezana anao. Tsy ho afaka miala amin'io ianao. Vao tahirin'io ianao, vao fehin'io ianao. Raha toa tsy mino izany ianao avy amin'ny alalan'ny numéro de téléphone anao dia afaka hanomezako anao ny daty nahaterahanao, hanazavako aminao ny fomba ny calculer ny système amehezana anao, icontrôlena anao ao anatin'ny alalan'io ny numéro ny carte vitale anao, ny numéro ny carte bancaire anao. Izay mifehy ny fiainanao, mifehy ny vola izay tokony hiditra ao aminao. Amin'ny alalan'ny numéro de téléphone anao eo amin'ny WhatsApp-nao na izay zavatra ampiasainao eo amin'ny Facebook io dia afaka avokako aminao ny mikasika anao sy mikasika ny hoavinao sy mikasika ny code izay ifehezan'ny système anao mba tsy handrosoa ny fiainanao. Io daty naterahanao io
anazavako aminao ny fomba ny calculen'ireo entité ireo ary ny famadibadihana ny fanambarana ny anarana fanampiny anarana ary ny daty naterahanao ifehezana ny vola miditra ao am-paosinao. Ifehezana ny aretina tokony mitazona ny vatanao sy ny sainao. Ifehezana ny taranakao ary ny taranakao faramanodidinao. Avy amin'ny alalan'io daty sy ny anaranao io no ifehezan'ny système no hanidiany ny vola izay mahatonga ny vola tsy manatona anao na mahatonga ny vola kely ny tonga any aminao ary miverina be da be any amin'ny système. Misy kosa mampiasa hery miafina mba hiditra maro dia maro ao amin'ny vola. Misy kosa ny sasany dia ferany energie ny vola mihitsiny ny fiainany. Ny vola mihitsy no mandidy azy. Tsara ho fantatra fa ny vola dia energie, ny anao dia energie. Energie roa tokony ifanaraka tsara ireo energie ireo. Misy kody mifehy azy ny energie ny vola. Misy kody ihany koa mifehy io energienao io. Ka izay mahay an'io kody io no afaka mampiasa ny vola amin'izay itiavany azy. Zany hoe izy no mampiasa ny vola hanantona azy fa tsy izy no andeha hanendrika vola etsy eroa. Zavatra mandiso ny ao amin'ny resaka ara-panahy matetika dia ilay resaka vola amin'ny fomba fijerevana ny vola hoe zavatra ratsy ny vola, ny tsy tsara ny manan-karena, saingy jerevana amin'ny angle hafa dia misy ny energie ny vola ao aminao satria ianao energie. Energie rehetra izay misy ato ivelany dia misy ao aminao, na energie ny vola, na energie ny fahasalamana, na energie ny inona dia misy ao anatinao. Ho an'ireo mahay mifehy ny energie ao aminy dia afaka mifehy ny energie ny vola izy, manantona ho azy io fa tsy enjehina, saingy mifanohitra amin'izay no iainana eto an-tany. Misy miteny hoe ireo mpanan-karena aderadera amin'ny ainao manjery dia ireo olona 10 na 20 mpanan-karena indrindra iran-tany. Tsy ireo irery no mpanan-karena eto an-tany satria misy ny mpanan-karena izay discret, tsy misy mahafantatra ny mikasika azy, tsy misy mahafantatra ny zavatra ataony ary tsy misy mahafantatra izy fa ny olona manodidina azy ihany mahafantatra azy. Izao aloha ny tsara fantatra, ireo mpanan-karena indrindra izay namorona ny vola dia taranaka iray daholo. Razambe iray no nipoiran'ireo, izany hoe ao anatin'ny ADN-n'izy ireo ny fananan-karena, ny harena, ny fananan-karena. Mitohy amin'ny ra ny taranaka ny faramandimby io. Ireo mpilalao horonan-tsary, mpihira, mpitsabo rehetra, na saina na mpitsabo vatana dia taranaka iray daholo izay tao anatin'ny consanguinité, izany hoe mpianadana, mpianaka niteraka no nipoirana. Ka tsy mety tapaka ny tady ny rohy mampifandray ireo fivoarana sy harenan'izy ireo na ny fahaizan'izy ireo. Raha tena mandinika ianao dia misy aza eny amin'ny aina manjery eny misy mbola kely ireo zanak'ireo manam-pahaizana dia efa mahavita zavatra mahatalanjona. Ianao nefany ao anatin'ny taona maro tsy mahavita nampahefa ny vitan'izy ireo dia miteny ianao hoe miangatra Andriamanitra. Univers dia mental. Tsy sasatra zao mamerin'izay. Io univers na ireo rehetra iainanao, hitanao dia tsy ny fahamarinany no tena izy no iainanao fa izay ekeny ny sainao no aseho ny masonao aminao ary izay mifanaraka amin'ny fréquencenao no iainanao sy manodidina anao. Izany no mahatonga ny système miataka ny saina. Izy no mibaiko ny sain'ireo mponina rehetra 99% ny olona eto ambonin'ny tany. Mangataka ianao tsy mahazo, manao rituel ianao tsy mety, ampiasaina zao rehetra zao tsy mety tafavoaka. Nisy arahany olo tiana ny vehivavy iray, ngala ohatra iray isika. Andao tsy hitsika hoe Natalie ny anarany. Nisy arahany olo tiana i Natalie. Marary ny fony, malahelo izy, malahelo lava izy. Manao fanahiniana i Natalie mihenohina mampalahelo satria izay misy afaka ataony sainy dia mandefa baiko any amin'ny vatana rehetra ny saina mba hihenohina mampalahelo. Tsara ho fantatra fa ny tsinay dia faharoan'ny saina. Deuxième cerveau. Ny tsinay no mandefa baiko any amin'ny atidoha. Izany mahatonga anao rehefa sorena, stressé, marary ny kibo. Aveza moa le fiteny hoe avoir la boule au ventre. Zay midika mibontsina ny tsinay higérer ny stress. Ka izany no mahatonga azy mibotsina ary mandefa baiko any anatin'ny saina mba handefa ny hormone d'endorphine sy ny ocytocine mba hitenenana amin'ny taova rehetra fa régler la alahelo ny vita traiter la stress ary calmer ny vatanao. Rehefa mihenohira mampalahelo dia somary soulagé ny fanahy, misainto ianao, mitomany ianao, avy eo ianao calme kely dia miverina indray iny afaka ora vitsivitsy. Mandrapaha nananao
prise de conscience hoe aleo amadika pejy fa toa ijaly lava eto amty alahelo lava tia fa aleo zavatra hafa am'izay no atao afaka maharitra mantaonany maro zany prise de conscience zany. Ny antony dia ny ati-doha tsy maheno marary. Ny vatana sy ny fanahy no marary fa ny ati-doha tsy mahay an'izany nefa izy no mpamorona ny programa sy mandefa hafatra baiko amin'ny roa taova rehetra ka io ny tena maha-dangereux azy. Manao répétitive ny ati-doha mandefa baiko mamorona hormone d'endorphine sy oxytocine mba kalmena ny fanahy sy ny vatana. Évacuer amin'ny alalan'ny liquide amin'ny alalan'ny ranomaso iny na ny lelo na mandoa na mivalana ireo énergie négative ao anatin'ny vatanao ka izany mahasoulager anao rehefa avy mitomany na rehefa avy mandoa na zavatra ohatran'izay. Ao anatin' zany tomany zany indrindra maro amin'ireo olona mivavaka manao rituel mivavaka miangavy ny olo-tiny tsy hiala azy tsy saraka aminy dia mitomany mivavaka mandoalika ianao manao zay rehetrarehetra ianao mitomany sady mametraka ny tananao eo amin'ny tratranao na am'izay andehanany ametrahanao ny tananao. Ireo rehetra nataonao ireo dia énergie matanjaka be no ao aminao zany hoe namoha ny énergie matanjaka be ao anatinao ireo fitsika rehetra nataonao teo ireo. Ireo énergie ireo mitambatra amin'ny toerana anankiray izay nasinao ny tananao. Ny tananao eo amin'ny tratranao na am'izay toerana nasinao azy dia mifandray amin'ny yoga mudra raha teo no anarany. Mahery be io énergie anankiray io. Rehefa mifandray ny tanana anankiroa ny havia sy ny havanana dia mifandray ny énergie ny gauche à droite izay zavatra manimba tanteraka ao amin'ny finoana silambo satria amin'ny finoana silambo dia tsy mahazo mampiasa ny tanana havia na ny kristiana rehefa misy manao an'izay satria ny havia de spirituel ny havia dia récepteur fa ny havanana manome ka zay mahatonga ny olona izay mandiso ary manimba ny olona izay manana mampiasa ny tanany havia. Manimba io resaka finoana io satria zay le mahatonga ny teny hoe croyance limitante ny finoana. Mila kambana ny tanana anankiroa, ny sery anankiroa, ny negativa sy ny positiva, ny havia sy ny havanana dia matanjaka be ilay hery azonao avy eo. Rehefa mifandray ny tanana roa indrindra apetraka eo amin'ny tratra na amin'ny fo na koa amin'ny kibo miangona ao amin'ny toerana anasianao ny tananao ny énergie-nao rehetra. Fa raha ianao mivavaka mangataka vola na fitiavana na koa harena nefa ianao mitomany midika izay fa namorona hormone endorphine sy oxytocine ny vatanao. Difatary tamin'le resaka resako teo tsy lay manifestation na le matérialisation no azonao ny valiny azonao fa zavatra mitovy amin'ilay endorphine sy oxytocine. Be ny énergie-nao ary mivaly aingana be ny fangatahanao saingy negativa be no valiny azonao. Inona ny antony? Talohany nanapahanao hevitra. Nanapa-kevitra hivavaka anao ary aoriany nahavitanao ny rituel na vavaka nataonao dia tao anatin'ny fréquence basse fréquence ianao. Tao anatin'ny fréquence faran'izay ambany indrindra ianao. Tsara fantatra fa ireo rituel daholo ny anarany na mivavaka na manao inona miaraka amin'ny teny mivoaka ivava zay mantra ny anarany. Aorian'ny fivavahana na rituel nataonao mbola mitazona ilay fréquence nao teo aloha ianao. Teo aloha ianao niady tamin'olona sorena malahelo avy eo anao tonga saina de zay ivavaka iantso an Jesosy na iantso an-Janahary dia tratran'ilay hormone d'endorphine sy ny oxytocine zay avoakany vatanao dia mitomany ianao saingy mitomany eo tsy hoe ilay bonheur ny azahoanao ny énergie positive na ny matériel positive ilainao fa sainga ny antony dia fametrahana anao amin'ny toerana anankiray hoe régler ilay zavatra nampalahelo anao ilay zavatra nanimba ny vatanao dia afaka miaina sy manao zavatra fataonao andavanandro ianao zany hoe tsisy ninina azonao eo fa mbola alahelo ihany no azonao aorinan'izay. Fantary kosa indray nefany fa raha mode du bonheur ianao zany hoe faly ianao taloha ny vavanana taloha ny nanaovanao ilay rituel dia ambony ilay énergie zany hoe namoaka hormone de dopamine na hormone du bonheur na hormone ohatran'izay ny saina ka aingana de aingana ny valy ny zavatra nangatahanao am'izay fotoana izay. Tao anatin'ny fréquence faran'izay ambany indrindra ianao ao anatin'ny fréquence ny alahelo
akiviana, tsy fananana, fisarahana, fankahalana, sy ny tariny dia izay ny valiny énergie mitovy amin'izay no asonao. Manao rituel anao mety hoe nampian'olona mahay zavatra, miroborobo ny vola, nefa anao manana aretina marary. Voany mamiadana, ireo vola be lasany amin'ny fitsaboana, toa tsy afaka ivalaparanao akory ary ilay vola be miditra ao aminao, fa tonga miroborobo, ifantoka any amin'ny zavatra hafa ireo vola be ireo. Misy indray sady tsy manana fahasalamana, tsy mahazo sasa, tsy mampidi-bola, fa mile fazy daholo ny rehetrarehetra ny abondance rehetra. Ireo rehetra ireo dia mitovy. Problème de fréquence, problème de vibration, problème d'énergie, fa ny tena manidy ireo rehetra ireo dia ny code izay micontrôle ny sainao sy ny vatanao. Izay ao amin'ny ADN-anao sy ny cellule-anao ao anatin'ny sainao ihany koa. Ny ara-panahy dia tsy voafaritra amin'ny resaka ara-drazana, na koa rituel, na koa mitovitovy amin'izay fa tena ny fanaovana ny rehetra ao anaty fanovana ny cellule, régénération ny cellule, fanapahana ny rohy na ny code ao amin'ny ADN, fanapahana ny code ao amin'ny cerveau inconscient na koa ny subconscient pahatakarana ny supraconscient. Tsy ny subconscient no tena sefo ao anatinao, na dia izy aza ny tompony tendy farana raha ohatra ho an'ireo izay manana évolution efa tafakatra any amin'ny corps éthérique na corps astral. Rehefa manomboka mivoaka ny corps astral anao dia tafiditra ao amin'ny supraconscient no tompony sagesse, fahaizana, abondance sy ny rehetra. Izy no tanjona faratampony amin'ny ara-panay. Tsy ny rehetra nefa no mahatratra io supraconscient io, ka lasa miamatanjaka hatrany ny système mifehy ny olombelona, indrindra vao maika nasiana ny IA, intelligence artificielle, dia vao maika tsy mampiasa saina ny rehetra, fa miandry ny robot hanao ny rehetra ho azy. Erreur be io. Ary mety atonga ny olombelona ivadika andevo indray toy ny taloha, ampiasainy IA, ampiasainy robot. Omeko rituel de protection amin'izay ianao mba hampidiranao vola maika, satria mila vola maika ianao amin'ity fety zavatra tsotra be no ilaitsika. Anao rituel de protection ny ao anatinao aloha ianao, satria raha vao tsy madio ny ao anatinao maloto daholo ny rehetra. Aveo tsika ho purifie-tsika ny trano dia ho purifie-tsika ny fitoerany harena, fitoerany vola ao aminao. Mila maka vangatsiritsika, izany hoe gros sel ndao ary. Maka vangatsira izay fetrany mety aminao, izay mety aminao ataovy daholo, tsy maninona. Maka rano velona, izany hoe rano mangatsiaka. Maka vera anankiray, vera fa tsy vera en plastika, na tavoahangy plastika nampiasaina, araraka amin'ny vatana manomboka amin'ny loha ka hatramin'ny tongotra iny, ary miteny ianao aveo hoe amin'le anao mandraraka ilay rano na alohan'le andrarahanao ilay rano aminao mety daholo. Amin'ny alalan'ny herin'ity rano misy sira vaingany ity dia manala ireo blocage sakana rehetra atao anatiko ao, manala ireo finoana na croyance limitante izay tsy ahy aho fa naraiko avy amin'ny razako. Ka noho ny herin'ity sira ity dia miakatra ny heriko ary manantona ahy mora fotsiny izany rehetra zany, satria fantatry ny vatako ny mendrika ahy sy mahafaly ahy. Araraka ny rano dia tsara raha misy ambony sira kely, izany hoe tsy sira vaingany mijanona iny amin'ny tarenao na amin'ny lohanao fa ilay rano miraraka iny dia misy sisana sira kely eny amin'ny tarena, amin'ny tanana mijanona eo vao maika tsara, satria manilika sy manemitra ny énergie négative rehetra izay tokony hanatona anao izay sira zay. Mandio ny rehetra ao anatinao ny herin'ny sira, ny rano ary ny herin'ny mantra izay no teneninao teo. Anatin'ny 3 andro ianao no manao io dia rehefa vita 3 andro dia hitanao ny fiovan'ny fiainanao. Rituel faharoa. Tsara atao miaraka izy rehetra reto reto rituel 3 reto. Maka taratasy dia sorato ny daty nahaterahanao. Sorato eo amin'ny taratasy ny anarana ny daty nahaterahana. Ary ampidiro anatin'ilay vera na tavoahangy mety daholo misy ilay rano sy vangatsira iny ary mitendy. Aveo mitazona ilay vera. Manomboka an'io dia misokatra ho ahy ny fiainana, manantona ahy ny harena, fitiavana ary ny fahasalamana, manantona ahy mora izany rehetra izany satria fantatry ny vatako ny tokony ho ahy, mahatokony vatako sy ny fanahyko aho fa ahy ireo rehetra tiako ireo. Ary ny rituel farany, ho diovitsika ny portefeuille-nao sy ny poketranao,
alaivo ny paketra sy ny portefeuille, avoay tao zay rehetra ao aminy, zay rehetra ao anatin'ny poketranao. Mino fa feno facture lany daty ao anatin'ny poketranao sy ny portefeuille-nao. Misy calendrier lany daty, misy sarin'olona zay efa tsy miaraka aminao na sarin'olona efa nodimandry, izay efa tsy ho akaikinao intsony, esory daholo zany rehetra izany. Alaivo ny portefeuille-nao esory ny facture rehetra ao anatiny, ajanonao ireo carte bancaire na koa ny carte d'identité. Maka bol iray na vera iray dia asivo sira vaingany ao anatiny. Sina rano sira vaingany fotsiny ao anatiny dia apetraho eo ilay portefeuille na koa ilay poketranao miteny mitovy amin'ireo mantrano tenenina aty aloha ianao. 3 alina ihany koa ny anaovanao an'io dia vita zay dia arina le sira na arina lay rano, tsy mila jerena le rano rehefa manary azy dia ho hitanao ny fiovany fiainanao rehefa vitanao ireo rehetra ireo. Ny sira ny moyen de protection farany matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany. Tsy misy fanadiovana, tsy misy fanatsarana zavatra hafa mihoatra ny sira. Sira sy ny tantely no matanjaka indrindra. Purifia matetika ny trano sy ny fipetrahana harenanao dia manatona anao rehetra ireo fa tsy anao no anenjika azy ety sy roa. Ataovy ireo purification ireo dia mba mitenena ny toiny rehefa mahazo zavatra tonga eo amin'ny fiainanao ianao. Manome fotoananao indray manaraka veloma.